Coronavirus, aleo misoroka toy izay mitsabo. Ho anay dokotera ny zava-dehibe sy mahafonja indrindra amin'ny resaka fitsaboana dia ny fitandremana. Ka noho izany dia ataon'ny Kolo Anaka adidy lehibe sy andraikitra feno ny manome fampalalana sy fepetra vitsivitsy amin'izao fotoana mbola tsisy iny ny coronavirus zao eto amintsika. Ny coronavirus dia avy amin'ny virus arak'izany anaran'izany. Noho zany dia mikroba izay mahery vaika, mihoatra noho ny gripa, ka toy izao ny tsara fantarina. Izy io dia mipetraka amin'ny toerana izay tsy ampoizitsika satria na eny amin'ireny seza hipetrahany ireny, na eny amin'ireny vy hipetrahan'ny tanana any amin'ny fiarakodia ireny, na koa amin'ny varavarana zany amin'ny famoahana varavarana, dia mety maharitra ndray andro ka hatramin'ny 7 andro ny fahavelomany amin'izany toerana izany. Tsara ny mampafantatra fa misy faritra vitsy izay idiran'ny coronavirus eo amin'ny vatantenantsika. Ao anatin'izany ny vava sy ny orona izay miatraika any amin'ny taovam-pisefoana, na koa any amin'ny voamaso, ny tanana izay mikasika ny toerana misy ny coronavirus manodidina antsika no mety miatefa any amin'ireny faritra amin'ny tenantsika ireny ka mahatonga antsika ho tratry n'ilay aretina. Ny virus amin'io aretina io dia miampita ihany koa avy amin'ny alalan'ny pitidrora izay mety tonga hatrany amin'ny 2 metatra sy tapany na 2 metatra aza. Noho izany dia fadiana ny mifanatrika akaiky rehefa mifampiresaka na mifanakalo hevitra. Coronavirus, aleo misoroka toy izay mitsabo. Ireto avy ny fepetra tokony atao mba tsy hifindran'ny aretina coronavirus. Sasana matetika ny tanana dia diovy ihany koa ny robinet aloha sy aorianan'ny fisasana. Azo atao ny manasa tanana amin'ny alkôla na amin'ny rano misy alkôla. Tokony ho diovina toy izay koa ny lakle, ny finday, ny solosaina sy ireo fitaovana raisin'ny tanana matetika. Raha mikohaka dia tapenana amin'ny fototsandro ny vava mba tsy hiparitaka ny rora. Rehefa mamoha varavarana, kendrena tsy ho raisina amin'ny ratsan-tanana. Raha voatery dia asiana taratasy izay ariana avy hatrany any anaty fako. Ny fanaovana masika dia ny olona mendraikitra ny fitsaboana na ireo efa marary ihany no manao izany. Ampitao amin'ny havana mantsakaiza fa ny miara-misoroka no tsara indrindra. Coronavirus, aleo misoroka toy izay mitsabo.